mianatra eo tongotrao. Fifaliana ho indray ny miarabanao na tratra ity sabata ity. Zao isika dia tonga eo amin'ny fotoana manokana izay ianarantsika eo an-tongotry Jesosy, koa manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Alohan'ny hidirantsika eo amin'ny tatra maneran-tany dia andeha isika hivavaka. Rainay tsara sy masina indrindra izay andro misaotra anao izahay fa mbola nomenao an'ity fotoana manokana ity. Arotsay aty anatinay ny fanahinao masina, ary raha natra ny teninao izahay dia sokafy ny fo amin'ny mampanahinay. Misaotra Tompo malalo. Amen. Ny fanadihadiana dia mampiseho fa mitombo hatrany ny isan'ireo zokiolona maneran-tany, ary amina faritra maro dia mandany ny andro ny irery ny akamaroan'izy ireny. Ny fitokanana irery anefa dia misy fitraikany toy ny raritsaina sy ny faketrana ara-tsaina, ary mitarika fironana amin'ny fomba fiaina tsy mahasalama toy ny fifohana sy ny fisotroana toka,
ary ny tsy firaiana amin'ny fampiasam-batana izay mety hitarika aretina eo amin'ny vatana sy ny saina. Miezaka ny anatratrareom-pony tanan-dehibe isika ao anatin'ilay tetikasa ho an'ny tanan-dehibe, koa ahoana ary ny fomba ahafahantsika mifandray amin'ireto ny tokon'olona izay mitoetra irery-reto, inona no azo atao ho an'ireo zokiolona any amin'ny tanan-dehibe? Misy fiangonana izao any Vancouver, Canada, namorona zaridaina ho an'ireo zokiolona. Rehefa nandray ny fitarainana mpivady noho ny fitokanan'izy ireo monina ny pastora, dia namorona ity zaridaina antsoina hoe izahay mamboly ianareo mioty ity. Nataony nanoloana ny tranony izany mba ahafahany mifampikasoka amin'ny mpiara-monina, naomby ilay hevitra ary nitarika ao amin'ny tetikasa fananganana zaridaina lehibe manoloana ny fiangonana Adventiste eo an-toerana. Ny tetikasa toy izao dia sady toerana ahafahan'ireo zokiolona mihaona no ahafahan'izy ireo miara-miasa ho an'ny tombontsoa iombonana. Any Korea Atsimo, ny membra ny fiangonana ny Seoul dia mikarakara manokana ireo zokiolona ary nanangana sampana manokana iandraikitra azy ireo. Omena sakafo izy ireo isaky ny sabata, ary ankoatr'izay ny fiangonana no miantoka ny tapakela fitateran'izy ireo mandroso sy miverina makany am-piangonana. Ahoana ho Ellen White mikasika ireo zokiolona? Ao amin'ny boky tany masoandro ny fahasalamana izy dia milaza hoe misy fitahiana amin'ny fampiarahana ny tanora sy ny zokiolona, afaka mitondra tara masoandro amin'ny fiainana sy eo ampon'izy ireo ny tanora. Ireo nahazo taona dia mila mifampikasoka amin'ny fijery miabo ananan'ireo tanora. Any Pennsylvanie ny membre dia mikarakara ny tokotany sy ny zaridainan'ireo zokiolona izay tsy mahavita manao izany intsony. Betsaka ny asa azo atao ho an'ireo zokiolona, toy ny fikarakarana madinika sy fanamboarana ny simba, na hetsika fampiasam-batana tsotsotra, na koa ny fitondrana azy ireo mandehandeha any amin'ny toerana voatokana ho an'ny zokiolona. Rehefa manaraka ny fomba fiasan'ny Kristy sy feno fanahiny isika dia afaka hitondra fiovana eo amina fiainan'olona androany. Mangataka anao izahay vavaka ho an'ny fandrosoany asa izay atao fifandraisana amin'ireo izay mitoka-monina ary misaotra amin'ny fanohananao ireo tetikasa ho an'ny tanan-dehibe. Chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atungu chao izai piana chao kuambitene nare Jesu malalo izai ainuchalana nyadamina itwecabecaka wampunaya kuwambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalana kahirote nyadamina itwecabecaka wampunaya irate nyadamina itwecabecaka wampunaya. Tsara ve sika ry zazaboto namako fa miarabantsika rehetra indray amin'izao sabata fitsarana izao, dia fanaontsika ny mivavaka alohan'ny anarana ny fandaharana dia akambany daholo indray ary ny tanana akipy ny maso ahondrika koa ny loha hiaraka hivavaka isika. Raha eo misaotra indrindraindray fa tianay ianao dia nanome fotoana mba hiarahanay zazaboto amin'izao anio izao, dia irinay fananao mba ho aminay rehetra ampitoetra ny teninao aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nandritra ny herinandro isika dia nianatra n'ilay tantara hoe namana manokana. Hainareo ve ny tsy anjery ao amin'ny obolana toko 17 manao hoe izay tena sakaiza tokoa dia ty amin'ny andro rehetra. Andao hoe averintsika 1, 2, 3 izay tena sakaiza tokoa dia ty amin'ny andro rehetra. Bravo! Ndandray ary anaraka ny tantara
dia mipetraka tsara indray endry tsara moa nareo. Indray maraina vao mankiran-dratsy dia ny kodemosy ny fo maraina nosokafa ny moramora ny varavarana. Mbola maizina ny andro, tsy nisy olona teny an-dalana, nivoaka moramora izy dia nakato ny moramora koa ilay varavarana. Rehefa teny am-pandehanana teny an-dalana teny ny kodemosy dia nieritreritra na amin'ilay mpampianatra vaovao, nazoto ny aino an'ity mpampianatra vaovao ity mantsy ny kodemosy. Nianatra orona taratasy mirakitra amin'ny baiboly izy ary azo niantoka mihitsy fa olona nalefa n'Andriamanitra ity mpampianatra vaovao izay noenoin'ny kodemosy ity. Namana manana ny maizy azy ny kodemosy. Ireo naman'ny kodemosy manana ny maizy azy ireo koa dia tsy tian'ity mpampianatra mahafinaritra ity. Noho izany tena napa-kevitra ny kodemosy fa andeha hijery azy amin'ny andro alina. Ary izany tokoa no nataony. Nandeha tao anatin'ny aiziny izy mba hahitany Jesosy. Dia hoy izy hoe fantatro fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao. Tsy misy olona afaka manao fahagagana toy ny nataonao raha tsy avy amin'Andriamanitra. Dia niteny tamin'ny fahalemem-panahy Jesosy niresaka tamin'ny kodemosy. Dia hoy izy hoe tian'ny olona rehetra Andriamanitra. Ka nandefa olona tena manokana ange Andriamanitra hanampin'ny olona eto amin'ity tany ity hoy Jesosy tamin'ny kodemosy. Izao dia tena azo ny kodemosy antoka tsara fa tena manokana tokoa Jesosy ary nieritreritra mafy izy fa ary nanaiky ilay voalaza tao amin'ny orona taratasy mirakitra ny baiboly. Dia resy lahatra izy, nanaiky izy fa Jesosy no Mesia, Jesosy ilay mpamonjina mpanantenain'Andriamanitra hatry ny ela. Kanefa nanana olana anankiray indray ange ny kodemosy. Tsy tian'i Jesosy ny naman'ny kodemosy. Tsy tian'izy ireo ho mpampianatra sy mpanasitrana ny olona Jesosy. Noho izany dia niezaka ny ampijanona ny asa rehetra izay nataon'i Jesosy izy ireo. Saingy rehefa niezaka hanisy ratsy sy hanarotsarona ny zavatra tsara izay ataon'i Jesosy ireo naman'ny kodemosy ireo dia nahavily ny kodemosy ny resaka mba tsy hatateraka ny zavatra ratsy tian'izy ireo atao. Tsy afaka manao an'izany ianareo hoy ny kodemosy tany namany. Rehefa maty Jesosy dia teo ny kodemosy nanampy tamin'ny fikarakarana ny fatiny. Tsy nirara inona dia nisy nahita aza ny zavatra nataony. Namana miafina ange ny kodemosy. Tsy mba tia sehoseho izy nandritry ny fotoana niarahany tamin'i Jesosy. Nanan-karena ity ny kodemosy ity. Nandany ny volany rehetra izy hanampiana ny olona mba hafantatra momba ny fitiavan'i Jesosy. Mba tiany ho lasa naman'i Jesosy manokana ihany koa ny olona rehetra. Teo naman'i Jesosy manokana ohatran'ny kodemosy koa ve nareo rakizy androany? Te hilaza ny momba an'i Jesosy amin'ny namanareo koa ve ianareo? Andao isika hanao ohatran'ny nataon'ny kodemosy dia hilaza ny fitiavan'i Jesosy amin'ny olona rehetra. Dia hitahiantsika rehetra ny Jesosy amin'ny manaraka indray fotoanantsika mandra-piona re. Amin'ny fifaliana indray rakizy malala no iarabako anao. Tratro ity sabata mahafinaritra ity. Tafaraka eto indray tsika no fahasoavan'i Jesosy hiaraka amin'ny ny lohahevitra 12 izay manao hoe vonona satsia. Ahoana tsara hoe
vonina sa tsy. Ny andalan-teny izay ny rahantsika nanao tsy anjery dia hitantsika tao Mateo 5:20 andininy 7:20 andengy rahantsika mamekiny ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Andeha averintsika tsara e, ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Mateo 5:20 andininy 7:20. Ny lesona izay tiany Jesosy ampitaina amintsika rakizy dia izao: ankohonan'i Jesosy izaho sy ianao io, ary iriny indrindra mba ho vonina mandrakariva ny amin'ny fiaviany be voninahitra. Ka ny fandriako izany sy ny fandriana ho anao dia ny ahatonga anao ho vonina hitsenan'i Jesosy mandrakariva raha ho avy izy. Koa dia izany indrindra nge no ambaran'ity tantara ity. Andenga ho arahantsika ny fampitenana ny lohahevitra ary dia mirary sabata mahafinaritra. Efa nisy fotoana ve voatery ny andro ela be ny fahatongavany zavatra iray izay nirinao fatratra ianao, ohatra hoe ny fitsengerenan'ny andro naterahanao na ny fotoam-pialan-tsasatra lehibe. Ao amin'ny tantarantsika ao amin'ny Baiboly rakizy dia misy tovovavy 10 ny andro ny fanombohan'ny fampakaram-bady iray. Voatery ny andro nandritry ny fotoana maharitra izy ireo. Tokony mba handeha haingakaingana izy ireo dia tonga amin'izay hoy ny tovovavy iray: efa adiny 4 isika izao no ny andro, azoko antoka fa tsy ho ela intsony dia ho avy izy, hoy ny tovovavy iray hafa nampahery. Angamba mety kokoa raha mipetrapetraka isika ary miala sasatra kely. Mipetraka ireo tovovavy 10 ary niezaka niala sasatra kely. Fantatra izy ireo fa tokony handalo amin'ny toerana io ny mpanotrina ny fampakaram-bady. Naniry hiaraka amin'izy ireo izy 10 vavy ireto ary andeha ho any amin'ilay fety ny fampakaram-bady miaraka amin'ireo olona nasaina hafa. Saingy samy tsy nisy nanam-po izy ireo fa hiandry ela be toy izao. Ela ny ela kely taloha zao tamin'ny ariviny dia nihevitra ny tovovavy dimy fa mety ho hevitra tsara ny mivady solika mihoatra noho izay ilainy. Tsy fantatra izy ireo mantsy ny ora mety hahatongava mipapakatra. Ireo tovovavy dimy hafa kosa dia nihevitra hoe tsy ho ela dia ho tonga mipapakatra. Noho izany dia tsy nasian'izy ireo solika fiandry tombony tao amin'ny fasiana solika fitondran'ny olona amin'ny alina. Feno ny fanilony tamin'ny fotoana ny alan-tany an-trano. Azon'izy ireo antoka fa ho ampy izany. Araka izany dia nitondra solika mihoatra ny tovovavy dimy fa tsy mba nitondra kosa ny dimy hafa sisa. Nanomboka ny amaizina ny andro, mbola tsy tazana ihany anefa mipapakatra. Saingy nanomboka te-hatory tsirairay izy ireo. Tena naoka ary endry fa resy tory. Afaka fotoana vitsivitsy dia misy antsoantsona naitra azy ireo: omeo lalana ny mpanotrina ny fampakaram-bady, afy miara aminay. Omeo lalana ny mpanotrina ny fampakaram-bady. Nandray ny fanilony aingana ireto tovovavy ary ritsangana. Aingana, tsy maintsy manampy solika amin'ny fanilontsika isika, fa raha tsy izany dia tsy afaka manatrika ny fampakaram-bady, hoy ny anankiray ny antsoantso. Ireo dimy vavy izay nanana solika fiandry dia nampiasa izany aingakaingana hamenoana ny fanilony. Fa ireo dimy izay tsy nanana solika mihoatra kosa dia nahatsapa araka izany, fa tsy nanana solika izy ireo hitazonana ny fanilony tsy ho faty. Omeo kely amin'ny solika ireo re izahay, hoy izy ireo ny angavy. Tia tratra ny fampakaram-bady izahay, saingy tsy afaka nanampy azy ireo tovovavy dimy vonona. Tena sitraka tokoa ny hanome anareo, saingy efa nampiasainay daholo izany hamenoana ny fanilonay. Tsy manana intsony izahay, mandeha hanaingana, mifidiana ianareo solika any an-toeran-kafa. Teny hazakazaka tao anatin'ny alina ireto tovovavy dimy nilasolo. Niaraka tamin'ireo mpanotrina ny fampakaram-bady kosa ny naman'izy ireo ary nakany amin'ny fetin'ny fampakaram-bady. Tsy mora ny nahita olona vonona hivarotra solika mamatinany tamin'ny fotoana nahazahoan'izy ireo solika sy nahatongavany tany amin'ilay fampakaram-bady efa nikatina sy nohidina ny varavarana. Avelao izahay hiditra, avelao izahay hiditra, hoy izy ireo ny angavy. Nandondona mafy. Ny mpapakatra mihitsy no nakeo ny varavarana. Miala tsiny aho fa tsy fantatra ianareo izy. Niara tonga tamiko daholo ny namako. Nihodina izy ary nakato ny varavarana. Nijoro teo ivelany teo ireo dimy vavy diso fanantenana. Tahaka ireo tovovavy niandry ny mpapakatra dia tsy azontsika atao ny miantehitra amin'ny safidin'ny olona hafa rankizy. Ny tsirairay amintsika dia mila misafidy
fotony ny teny hoe eny amin'ny fanasana tao sy atao azy, ary rehefa avy eo dia mitoetra ho vonona hatramin'ny fiaviana. Miarahaba antsika tanora zandry indray ary araka eto anatin'ny fotoana fohy indray isika hiaraka midina ny lesona 12 izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Hanomboantsika azy ary dia hiaraka merina ny lohateny sy ny tsenjery isika. Ndao ary lesona 12 varavarakely mitodika amin'Andriamanitra. Tadidinareo ve fa mizara anankitelo ny tsenjerintsika? Andeha ho asesitsika ary voalohany amin'izany dia hoe ny lanitra mitoro ny voninahitr'Andriamanitra. Salamo 7:20 andininy voalohany. Ny faharoa, tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehova mamelibelona ny fanahy. Salamo 7:20 andininy 7. Ary ny fahatelo dia hoe aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainan'ny foko, samy ankasitrahana eo masonao, Jehova ho vatolampoko sy mpanavitra. Salamo 7:20 andininy 7:20. Mino aho fa haitsika tsara izay tsy anjery izay satria tapatapa ny tao anatin'ireny toko sy andinindreny no nataontsika tsy anjery. Ireny tsy anjery ireny dia efa namintina sahady ny lesona nianarantsika nandritry ny herinandro. Tamin'ny alalan'ny tantaran'izy telo mianaka dia nambara tao fa misy varavarakely anankitelo izay ahitantsika n'Andriamanitra, ahafantarantsika ny toetrany, ny fitiavany sy ny maha izy azy mihitsy. Ary voalazan'ireo tsenjery ireo izany, isaky ny tsirairay avy dia varavarakely anankiray avy. Eo amin'ireo varavarakely ireo isika no mahatazana ny an'Andriamanitra sy ny toetrany, ny hatsarany. Andeha ho tana saintsika ary ireo varavarakely telo ireo e. Voalohany tamin'izany dia ninona? Ny zavaboary. Anisan'ny anehoan'Andriamanitra ny tenany ny zavaboary. Ohatra anankiray ny anarantsika nandritry ny herinandro nandeha ho raisitsika. Tadidinareo ve araka ny lazainy neny fa hoe ny vorona hoy izy dia mamoaka menaka avy amin'ny tenany anosorany. Izany hoe rehefa manadio ny volony izy dia manositra menaka amin'ny tenany amin'izay tsy petrahany loto ny volony. Dia nampiseho n'inona re izay ny lesona nalainy neny? Mampiseho ny fanahy masina. Hitantsika izany fa ny zavaboary, ny hatsaran'ny zavaboary, ny fomba fiasan'ny zavaboary dia ahitantsika ny toetran'Andriamanitra sy ny hatsaran'Andriamanitra. Azontsika angalana lesona avokoa ny voromahery izay niresahan'izy ireo tao. Afaka nangalana lesona mahakasika an'Andriamanitra avokoa. Izay ny varavarakely voalohany. Inona ny varavarakely faharoa? Izay indrindra ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra dia mazava ho azy fa manambara an'Andriamanitra. Ao anatin'ny Baiboly no mitantara ny zavatra rehetra momba an'Andriamanitra ary indrindra ny lalàny. Ahoana hoy ny tsenjerintsika? Tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehova mamelibelona ny fanahy. Manambara ny toetran'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra sy ny toetran'Andriamanitra. Ary inona ary ilay varavarakely fahatelo e? Tsy izany fa izaho sy anao. Izaho sy anao no ilay varavarakely izay tokony ahitan'ny olona ny toetran'Andriamanitra. Rehefa tia mandinika ny fiainan'Andriamanitra, ny momba an'Andriamanitra ary mitsakotsako izany, miaina an'izany tenin'Andriamanitra izany isika, dia mitondra fiovana eo amintsika. Ary isika ilay boky vakian'ny olona rehefa mifanena aminy isika. Ny toetrantsika, ny fitenitsika, ny fomba fiainantsika dia azo ijerevan'ny olona an'Andriamanitra. Izay varavarakely telo izay izany dia ahafahana mahita ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fiainantsika dia ahafahana mahatsapa an'izany hoe miaina fiainana miaraka amin'Andriamanitra isika. Ny lohahevitra izany dia nampianatra antsika an'izay varavarakely telo izay. Ary manampy antsika ihany koa ahafantatra an'Andriamanitra
sy andinika ny momba an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo fomba anankitelo ireo. Ireo fomba telo ireo dia voafitina tao anatin'ny salamo 120 izay enoko fa novakitsika tsara izay salamo 120 izay dia fitinin'io teny ireo io salamo 120 io. Ny afatra izay nampitaina tamintsika dia hoe maneho ny tenany amin'ny alalan'ny zavaboary sy ny teniny ary ny asany eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Mino izany fa nandray fanapahan-kevitra vaovao indray isika nandritra ny herinandro iny dia ny andinika ny zavaboary sy andray lesona amin'izany ny hamaky ny teniny sy hivelona amin'izany tenin'Andriamanitra izany ary hiaina araka ny fomba fiainan'Andriamanitra ka hahatonga ny olona ahita an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia mirary soa antsika tanora zandriny rehetra indray ary amin'ny manaraka indray Amin'ny fifaliana no iaravanantsika rehetra indray natratra izao fotoana izao fotoana izay iarahan'ny mantoanto rehetra mamerina ny lohevitra 12 izay miresaka ny aminy hoe ny akanjo fiadian'Andriamanitra. Ny akanjo fiadian'Andriamanitra. Ny tsenjery dia izay hitantsika tao amin'ny Korinthiana 1:7 andininy fa 4:5 andao iarahantsika mamerina izany. Tsy fantatrareo fa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa nefa ny iray ihany ny mahazo ny loka. Mihazakazaha toy izany mba hahazoanareo ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety oloha fa ny asika kosa ny tsy mety oloha. Araka ny voambaran'izany tsenjery izany dia izao hoe samy mihazakazaka avokoa isika rehetra. Nefa ozy izy dia ny mpiazakazaka rehetra dia mitady satroboninahitra mety oloha fa ny asika kosa ny tsy mety oloha. Dia milaza izy fa ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra dia efa tianao ny andresy dia misy fahonoana tena ilaina mba hataony tsirairay avy. Eto amin'izao tany izao tsika dia maneho an'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra ataontsika, ny zavatra rehetra lazaintsika dia na hitondra fahafahambaraka na kosa hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny zavatra izay ataontsika na lazaintsika ihany koa dia mety hoe hitarika ny hafa hanatona an'Andriamanitra na hitarika ny hafa hiala amin'Andriamanitra. Ka noho izany dia misy safidy tsy maintsy raisiny tsirairay avy isan'andro eo amin'ny fiainana satria dia na izany hanome voninahitra an'Andriamanitra na hanala-baraka an'Andriamanitra. Dia izao ary aoka isika ametraka lohalaharana. Anao lohalaharana ny zavatra manan-danja indrindra eo amin'ny fiainana. Inona no heverinao fa manan-danja indrindra eo amin'ny fiainanao dia apetrao ho lohalaharana izany. Tadidio fa mila mifantoka amin'ny hazakazaka sy amin'ny ady izay ataontsika isika eo amin'izao fiainana izao dia mila manapa-kevitra ny hanaraka ny tompo isika. Hanao safidy ny hanaraka an'Andriamanitra dia ametraka an'Andriamanitra ho lohalaharana mandrakariva eo amin'ny fiainantsika mba hahafahantsika mandresy amin'ilay ady amin'ilay hazakazaka izay ataontsika. Tadidio fa ny hazakazaka izay atao, hazakazaka izay makany an-danitra dia tsy lalao fifanitsanana, hifaninanana amin'ny hafa fa kosa tadidio fa maty ho an'ny rehetra Kristy dia ny rehetra no mahazo tombony miara-mifaninana, mifampitantana, mihazakazaka mifampitantana makany an-danitra. Arak'ilay tantara izay hitantsika tao anaty lesona, tantara izay tao anatin'ny lalao olimpika tamin'ny taona 77 nisy tanora vitsivitsy niomana ho amina fifaninanana ao amin'ny fotoana mafana. Dia rehefa nandeha ny hazakazaka izay nataon'izy ireto dia naheno tomany tao aoriana tao ireto izay efa lasa aloha dia nierika ny tovolahy anankiroa ary nahita ny namany izay nianjera. Dia nijanona izy ireo ary niverina ka nanampy an'ity namany izay nianjera ity dia nifampitantana, mifampisakambina izy ireo namonjy ny faran'ny hazakazaka. Nahazo tehaka izy ireto tamin'izany fotoana izany ary nahatsapa lesona, nahazo lesona ny rehetra fa tsy voatery hoe mahazo ny loka akory fa ao koa ny hoe mahatratra ny tanjona ary miara tonga ao anatin'izany tanjona izany. Dia toy izay indrindra ilay dia izay ataontsika makany an-danitra, ilay hazakazaka izay ataontsika makany an-danitra. Hazakazaka mifampitantana amin'ny hafa, hazakazaka izay manarina ny lavo ka mitondra ny rehetra makany amin'ilay tanjona dia any amin'ny fiainana mandrakizay. Ilaintsika ny mitafy ny fiadian'Andriamanitra arak'ilay lohatenin'ny lesona izay nianarantsika
dia milaza izy fa tafio avokoa ny fiadian'andriamanitra rehetra mba azonareo mifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Be deaibe ny zavatra ataon'ny satana mba haminganana antsika fa ilayntsika mitafy ny fiadian'andriamanitra mba hazoantsika ny fandraisana dia hifampitantana amin'ireo namantsika isika ary ahazo ilay fiainana mandrakizay izay ny manana ao antsika. Dia mirary ny tanora mantoanto rehetra mba hontena amin'ny zavatra rehetra ary hifantoka ao anatin'ilay azakazaka izay atao ametraka ho lohalarina an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia ahazo ilay fiainana mandrakizay izay ho manina ao antsika rehetra ny isika rehetra izao ka tsisy ho raraka ny tany. Dia mirary sy ny tanora mantoanto ary manao velomanareo amin'ny manaraka indray. dia faly miaraka amintsika zatovo indray amin'ity sabata ity ary ampifaliana ihany koa no iarahako mianatra amintsika indray amin'izao sabata izao. Tratry ny sabata indray sia ie tamin'ny herinsika dia niresaka ny mahakasika ny Jona. Jona ilay apôstôly natao sisy tany tany amin'ny nosy antsoina hoe iza matadidy zay indrindra nosy Patmo zay tokoa. Nosy Patmo zay voadidiny rano ary efa migadro ao ianao na atao sisy tany ao dia tsy tafavoaka intsony. Raha ohatra isy olona anaty bary zany dia tsy possible otsika satria inona ny lakana sy ny sambo andana amin'ny fianakavianao tsy misy. Fa matoa zany ianao atao sisy tany ao amin'ny nosy Patmo dia ohatry ny namana efa vonoana ianao zany. Gadro amin'ny nosy Patmo Jona kanefa mbola afaka nanao fanambarana. Ary zay lesona ny tsoahantsika tamin'ny heriny hoe na dia ohatra migadra azy ianao na dia endrikindrihan'ny olona amin'ny zavatra tsy natao ary ianao tohizo ambarao ny fanambarana. Fa efa nandehanan'ny Jona zany nandehananao zany. Ny tohiny amin'ity sabata ity dia manao hoe indray ny lohateny mijoro mahatoky mandrakizay. Mijoro mahatoky mandrakizay. Eo amin'ny fiainana kristiana dia mety misy miteny foana tsika hoe aoka hijoro tsara tsika. Aza misy membotra fa mijoro hatramin'ny farany. Mbola mijoro ve ihany? Dika hoe mijoro moa zany dia ohatry hoe mba mitoetra amin'ny finoana. Dia hoe za tena mijoro mihitsy ka, za mbola mijoro. Ka ilay mijoro eto zany tsy mijoro ohatry ny poto fa mijoro ho mahatoky mandrakizay. Zay zany le izy. Tsara ilay mijoro fa misy zavatra tadiavina amintsika ilay mijoro dia mijoro mahatoky mandrakizay. Ahoana moa ilay hoe mahatoky? Azo itokina e? Fidèle mahatoky na amin'ny zavatra bitika indrindra azy. Rehefa mahatoky amin'ny kely ny baiboly dia ho tendreko mpanapaka amin'ny be ilay be ho tapahanao io dia ny fiainana mandrakizay mihitsy. Ny lanitra ny arabe andanana any volamena. Rehefa mijoro ianao etỳ antany amin'ny kely dia afaka andova fiainana mandrakizay ianao. Mbola misy zatovo mahatoky ve? Azo itokina. Ny hoe mahatoky dia izao tsy fetsifetsy, tsy olona tia kely. Indraindray tsika tsy fetsifetsy sika, tia kely. Rehefa mba hampanaovina zavatra dia tsy maintsy misy tambina. Rehefa hampanaovina zavatra dia tsy maintsy misy tia kely e. Tsy maintsy atao izay azahoana kely amin'iny aloha. Zay vao manao. Tsy mahatoky zany. Fa aoka ho mahatoky ianao. Tsy misy mipika ny zavatra rehetra izay andriketanao. Mitady zatovo ohatran'izany ny baiboly. Izay ilay hoe mijoro mahatoky. Ary ohatra hoe mijoro mahatoky herinandro na hoe mijoro mahatoky iray volana eo eo. Tsy zay ilay izy. Fa mijoro mahatoky mandrakizay. Tsika nge mahatoky e? Amen. Mahatoky sika. Fa vetivety kely ihany ny fahatokintsika. Ohatry ny taitaitra tsika dia mahatoky ery herinandro. Vao tapitra ny herinandro dia efa tsy mahatoky indray sika. Dia efa bedy indray. Ahoana ireny mba hahatonga asa ianao mahatoky mandrakizay. Zay ny lohahevitsika, zay ny takiana amintsika. Dia izao lazainy Apokalipsy. Apokalipsy toko voalohany andininy fahatelo dia izao voalaza. Sambatra izay mamaky sy ny miaino ny teny ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa hatombotra ny andro. Zay zany anisan'ny fanambarana lazainy Jona. Sambatra. Raha teo sambatra ianao, raha teo mahatoky ianao, dia izao mamaky sy miaino ny tenin'Andriamanitra. Tsika indraindray mamaky fotsiny fa tsy miaino. Indraindray tsika mba miaino ihany fa tsy mba mamaky mihitsy. Ny vorona dia tsy afaka manidina raha ohatra hoe elatra ray.
fa elatra anankiroa no anodina ny vorona dia tonga lavitra izy. Ianao zany sambatra raha toa ka manana elatra anankiroa, mamaky ny ten'Andriamanitra ny voalohany dia miaino. Maniry mba hanana zany toetra miaino zany sika. Le mamaky loatra mba vitantsika satria tsika mpianatra dia tena mamaky tsika, fa le miaino tsika tena ohatrany hoe tena misy miaino tokoa ve. Fotrany tsika tsy manam-paharetana zany amin'ny fiainoana, fa miaino kely eo tsika dia manova zavatra. Tsy manam-paharetana amin'ny fiainoana raha te ho sambatra ianao. Aoka amaky ary tsy mijano eo fa miaino ihany koa. Dia ny toyny moa zany dia zao mitandrina izay voasoratra. Eo amin'le mitandrina ihany koa mila entintsika mbavaka anaovantsika ezaka manokana. Mila tandremana ny ten'Andriamanitra, mila tandremana. Fa indraindray tsika sady mamaky no miaino fa tsy mahavita mitandrina. Fa reo tokotelo reo zany anisany ilaitsika. Mamaky, miaino ary mitandrina. Dia ho hitanao fa afaka hijoro mahatoky eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra mandrakizay ianao. Tianao ve ny ahatoky mandrakizay? Aoka ianao amaky dia hiaino ary hitandrina. Dia ho fahasambarana ho anao zany. Teo sambatra ve ny tanora namako rehetra? Zany moa zany anisany tadiavintsika. Sika io dia samy teo sambatra daholo. Fa ohatrany tsy mety tanteraka mihitsy ilay izy. Ka tsika tsy miainoko. Tsika tsy mba mamaky. Ary tsika tsy mitandrina. Ary rehefa tsy mitandrina ianao dia hitantsika eo fiainana andavanandro. Fa tsika dia miasa saina iny. Ty zady nanao an'izao indray. Amin'ny alina tsy mahita tory. Fa maninona nefa raha mitandrina. Rehefa tenenina hoe tsy azo atao ty dia azo atao. Ho hitanao fa ho sambatra ianao. Rehefa tenenina ianao miaino. Aza mamono sofina dia miaino ianao. Dia tena miaino dia ho sambatra ianao. Ary rehefa sena mamaky, zany hoe mianatra ianao, mamaky dia tena vakio. Manana fotoana hamakiana ny ten'Andriamanitra ho sambatra ianao. Ho sambatra se tsy ny fianarana ihany vakiana fa eo koa ny ten'Andriamanitra. Toy izay ny lohahevitsika indray ary. Manova fanandramana fa ny atao hoe fivavahana kristiana dia fanandramana. Mandrapiresaka indray ary. Tainy Jesosy ianao. Veloma Marsia. Misy
faly miarabanao tratra ity sabata mahafinaritra ity mirary sabata feno fitahina feno fifaliana ihany koa ho anao sy ny ankonanao no hevitra faharoambin'ny folo sahady isika efa manakaiky ny famaranana ny telo volana ary loha hevitra izay mamarana ihany koa ny nandiny antsika ny boky ny apistily izay nosoratany Jakoba satria ity loha hevitra faharoambin'ny folo moa izay manao hoe teny famaranana mahitsy ity dia ny fototra tamin'ny Jakoba toko 5 andiny 17 ka hatramin'ny 20 izay mamarana an'io epistiliny Jakoba io teny famaranana mahitsy tao anatin'iny Jakoba toko 5 andiny 17 ka hatramin'ny 20 iny no nisafidianantsika tsirairay avy andiny anankiray natao tsy anjery andao aloha verina satria zao ny fotoana tokony anaovana izany eny ary teny famaranana mahitsy rehefa niaraka nandinika an'io Jakoba toko 5 andiny 17 ka hatramin'ny 20 io zasainao tena hita fa hoe mifantoka amin'ny fampiarana ny maha-kristianina Jakoba ary zay ny tarihany atsika ao amin'ireo teny farany ao amin'ny epistilin'ireo nanomboka tamin'ireo fanazavana lavalava izy ary mamarana ny taratasiny amin'ny torohevitra vitsivitsy azo ampiarana saika miorina amin'ny resaka fivavahana vavaka zany ny ampahany lehibe amin'ity teny famaranana izay nataony Jakoba nataony nosoratany ho antsika indrindra amin'izao fotoan'izao ity ny teboka tena nasongadiny moa dia hoe misy hatrany ny antony lehibe izay tokony hiresahana amin'Andriamanitra ka na hirifirin'ny fiainana na hirifirin'ny fahakiviana na fifaliam-be dia samy fotoana ahafahana miray sy mifandray miresaka amin'Andriamanitra avokoa amin'ny alalan'ny vavaka zany fotoana izany ary rehefa tsy misy intsony ny herim-po i Jakoba dia atsoro ny tananao dia angatao ny namanao hivavaka ao anao ary apetrao eo tongotra Jesosy ny enta-mavesatra rehetra sy izay ilainao dia mamarana ny boky ny ary Jakoba dia mizara ny alehibe ny andraikitra amin'izany fiarahana amin'Andriamanitra izany sy eo amin'ny fiarahamonintsika mpino mpanarady any Kristy matetika mantsy dia ny fitiavana no ataontsika fialan-tsiny mba hisoroana ny fitenenana sy ny fanomezana torolalana dia naseho an'i Jakoba nefa fa vokatra tsara mandrakizay ny famerenana ny olona iray izay nanio amin'ny fahamarinana ny raisina ao amin'ny Kristy raha manao izany ka ankoatra ny fivavahana miresaka amin'Andriamanitra dia ny resahana amintsika foana ity fiarahana fanehoana fitiavana ho famonjena ny hafa ity dia andeha tsy ho ataontsika tsinitsinina izany fa ho ampiaritsika eo amin'ny fiainantsika namela antsika mpamaky azy Jakoba mba hiaina ireo fahendrena azo ampiarina izay nizarain'ireo ary izany nefa dia amin'ny herin'i Kristy sy ho voninahitry Kristy fa tsy amin'ny herin'ny tenantsika na ho voninahitsika ka resahana tao anatin'ny intaridalana loha hevitra faharoambin'ny folo miresaka ny amin'ny teny famaranana mahitsy iny ny antony tokony hivavantsika mandrakariva araka n'izay niresahana teo ka nisy teboka anankifito izay niresahany lesona tamintsika fa ao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny fifaliana ao anatin'ny aretina rehefa manota amin'ny kafanampo sy amin'ny mpahamarinana rehefa mila zavatra sarotra tanterahana rehefa misy manihy dia tokony hivavaka isika ary amin'ny lafiny rehetra dia mba hiaina n'ilay nisarian'ny Paoly antsika eo amin'ny Tesaloniana 1:5-7 hoe mivavaha ka aza mitsahatra isika dia tena amin'ny lafiny rehetra na ho an'ny tenantsika io na ho an'ny hafa izay olombelona nataon'Andriamanitra ho mpiara-monina amintsika ety ary amin'ny fotoana sasany na dia mametra-panontaniana ary isika hoe nahoana moa tsy ny rehetra tokoa izany mahazo fanasitranana avy amin'Andriamanitra nefa isika mivavaka foana dia andeha isika hitoky amin'Andriamanitra trano satria Andriamanitra ihany ny mahafantatra izy ihany ny mahalala Andriamanitra nefa maniry anasitrana ny vahoakany rehetra fa amin'ny fomba tsy hitantsika isa no anaovany an'izany ankehitriny fa ny angatahana amintsika hiresaka aminy hivavaka hatrany na ho antsika na ho an'ny hafa indrindra ireny namantsika izay mania ireny tao anatin'ity taridalana loha hevitra faharoambin'ny folo ity ihany koa no nanamafisana tamintsika ny amin'ny hoe ny fivavahana ange dia ny fanamborahantsika ny fo amin'Andriamanitra toy ny hoe sakaiza tiantsika indrindra ary tiantsika indrindra Andriamanitra ary tsy maintsy atao mihitsy izany tsy noho ny mba hampafantatra an'Andriamanitra ny toetrantsika na izay momba antsika fa kosa ny mba hahatonga antsika ho afaka
andray azy dia namafisiny lesona tamintsika le izy a ny fivavahana dia tsy hoe mampidina an'andriamanitra ho aty amintsika tsy akory fa mampiakatra antsika ho any aminy dia zao na jesosy aza ilay zanak'andriamanitra dia matetika no ny vavaka fony izy mbola niara-nonina tamintsika tonga olombelona tety an-tany tety ka sasenao akatahaga anara-dian'i Kristy dia hivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ary raha Kristy ilay mpamonjy ny olombelona dia ilay zanak'Andriamanitra azy na tsy ary fa ilaina ny fivavahana dia mainka ave fa sasenao izay mpanota malemy mety maty tokony hatsiaro amin'ny fotoana rehetra fa tsy maintsy tsy hoe tokony fa tsy maintsy ilaina ny fivavahana ampaharetana sy amin'ny kafanampo ka andeha avela ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika ny firesana amin'Andriamanitra na amin'ny akiviana na amin'ny fifaliana ny firesana amin'Andriamanitra na mahakasika antsika na ny namantsika ary ny fitoerantsika mifandray amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra dia izay no lesona izay namaranana ny teny na ny loran'ny Jakobantsika ny epistiliny andeha avela ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra ny ho ato amiko so aminao ary ampiaina ny fiadanany ao am-poko sy ao am-ponao. Manary sabata feno fitahiana hatrany ho anao sy ny ankonanao ary mandra-peona indray samy isika rehetra tahin'Andriamanitra. faly miarabantsika rehetra tompoko ary manasantsika rehetra indray anaraka ny toy ny fandarana mahakasika ny ity fahasalamana ity tamin'ny heriny moa isika dia ny resaka momba ny amin'ny rivotra madio izay tokony hifoka rivotra madio zany isika ary tokony hifamezivezeny rivotra madio ao anatin'ny tokantrano indrindraindrindra amin'ny efitrano izay mety nisy tsy salama dia ilaina izay rivotra madio izay betsaka ny zavatra fandresantsika manoloana an'izany ka amin'ny tian'io ity isika dia mbola hitoy amin'izay resaka rivotra izay indray ka hiresaka manokana ny amin'ny fiantraikan'ny rivotra tsy madio izay mety ho tafiditra ao anatsika ao nyreo gaz carbonika zany ary indrindraindrindra ny anisan'ny mampalahelo ny resaka fifohana sigara izay mampiditra setroka any anatin'ny vatantsika zany raha tokony rivotra madio no ampidirina dia manjary mampiditra rivotra tsy madio zany amin'izay resaka sigara izay ka andao mba hojerevantsika kely aloha ny mahakasika anyity sigara ity araka ny hitantsika eto dia ny fitaka ataon'ny satana moa zany dia mandoto ny rivotra ary akoatra ny rivotra ety ivelany izay
hitantsika sy foantsika amin'ny alalan'ny fahalotoan'ny tontolo iainana dia anisany zavatra ray zay ataon'ilay ratsy ihany koa zany ny mampirisika atsika olombelona mba hifoka sigara izany kanefa aza tonoana fa ny sigara dia mampiena 7 minitra ny fiainanao ny sigara anankiray zany hoe raha mifoka sigara anankiray zany ianao dia efa miena 7 minitra zay ny andro fiainanao araka ny voalazan'ny dokotera Linus Pauling zany no nanambara sy nanao an'izay fanambarana izay voatsela moa tsika no niatrika ny faraka amin'ny 30 volana May zay andro iraisam-pirenena iadina amin'ny zava-matomelona indrindra fa ny sigara izany ka natao tsy hifohana sigara mihitsy zany ny andro anankiray iny kanefa eto rehefa malala dia manentana atsika mba tsy hoe amin'ny 31 May ihany no tsy mifoka sigara fa mandritra ny androm-piainanao mihitsy dia aoka mba tsy hifoka sigara izany satria ny fikarohana natao avy amin'ity sampam-pikarohana anankiray ao Beckman ity Beckman Research Institute de voalaza fa mihoatra ny ray tapitrisa isa-taona nisan'ny olona maty ny sigara ray tapitrisa isa-taona nisan'ny olona maty ny sigara rehefa mihoatra ary izy eo am'izao fotoana izao satria de efa statistika efa tamin'ny taona efatra taona lasalasa tany hoany izy io no nraisiko zany fa le tamin'ny farany teo zany de mbola tsy voaraiko ny statistika ny olona maty ny sigara isa-taona ka io fifohana sigara io zany rehefa malala no mitana ny laharana voalohany amin'ny aretina mitondra homamiadana zany hoe anisan'ny fomba iray miteraka homamiadana maro de maro eo amin'ny vatan'ny olombelona ny fifohana sigara izany ka araka ny zavatra fantatra dia homamiadana 70 karazana homamiadana 70 no mety ho azo avy amin'ny fifohana sigara de reto misy karazana aretina zay akoatran'izay homamiadana izay ateraka ny fifohana sigara efa fantatsika izy ireo ary misoratra amin'ny fon'ny sigara ihany koa azy kanefa de andeha averintsika ho resahana izy ireny ao zany ny areti-po ao ny aretina mamelo tampoka ao ireo karazana aretina azo avy amin'ny homamiadana amin'ity sigara ity zay voalazako teo hoe 70 mahery ny karazana homamiadana ateraky ny fifohana sigara eo ireo karazana fivontosana isan-karazany tumeur isan-karazany ary io mety hivadika kansera ihany koa aoriana ao ireo dokotera nandalina ny resaka medisina moa de afaka manamafy kokoa an'izay zavatra resantsika zay ary eo koa no hoe mety ho teraka sy tonga volana ny reny bevoka amin'ny fifohana sigara ary ny fikorianany rà moa zany de tsy ara-dalàna tsy ara-dalàna satria misy akony any amin'ny lalan-drà io fifohana sigara io ary miteraka fahasemporana sy tsy fahampian'ny fisefona anisan'ny aretina azo avy amin'ny sigara ka ilaitsika zany ny miala amin'izy ireny ary ilaitsika ny mifoka rivotra madio ialana zany ny fifohana sigara zay mampiditra setroka mitondra n'izany karazana aretina rehetrarehetra izany any anatin'ny vatantsika olombelona any tsy ho resahana ntsony ireo karazana goudron isan-karazany sy ny nicotine zay alefany efa betsaka ny resahana tamin'izany teto amin'ity fandarana ity zay nentin'ireo dokotera amin'ny medisina fa fampahafantarana sy fampahatsehivina atsika ny zavatra nyresahako taminao androany ny tenin'ny mpanoratra anankiray ao amin'ny boky testimonies for the church ao amin'ny boky fahatelo ka ny pejy fa 200 de izao ny fanambarana ataony ozy eto hoe ratsy kokoa no nitoka ny sigara sy ny paraky de zao le fanambarana ny fampiasana ny paraky sy ny sigara de fahazarana zay matetika no misy fiatraikany kokoa amretsika noho ny fisotrotoka eo amin'ny système nerveux zany dia misy fiatraikany ratsy kokoa noho ny fisotrotoka
ny fihinanana paraky sy ny fifohana sigara. Ary voalaza eo hoe mora lasibatry ny fampiasana paraky sy sigara ny saina sy ny vatana raha oharina amin'ny fisotrotoaka satria poizina mahery vaika kokoa izany ateraky ny sigara sy ny paraky izany. De magaga nefa ry ava-malala ny olona mifoka sigara sy mihina paraky de matetika misotro toaka ihany koa. De vao mahay mitambatra izany ny fiatraikandreo zavatra roa ireo de izany mahatonga ny hoe tena ianjadian'ny aretina maro samihafa ny olona zay mifoka sy migoka. Koa eto ampamaranana dia manasa antsika rehetra mba hikajy fatratra ny fahasalamantsika. Andao rivotra madio no foantsika. Efa tsy fidiny ny antsika eto an-drenivohitra eto amin'ny setroka alefan'ny fiarakodia, ny setroka alefan'ireo orinasa maro samihafa. Ary zany no ilana mba maka rivotra kely any amoron-dranomasina na any ambanivohitra any mba hikajiana ny fahasalamana. Ka raha mbola azo atao de andao tena hofadiana mihitsy ny mampiditra setroka amin'ny alalan'ny sigara any anatin'ny vatantsika satria izany sy izany ireo vokatra ratsy ateraka izy io. Dia izay indray ary ny fotoanantsika androany ny tompo hitantsika tsiraray avy mametraka veloma mandram-piaona aminao indray ny pastora Ratovo Arso David Olivier. Veloma tompoko.